mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falibalabatsika rehefa kotrany teraka misy fa 7 ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra tsika dia ny bokin'ny Exodosy toko voalohany. Exodosy toko voalohany 15 ka hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Fakina aminaran'i Jesosy. Ary ny mpanjakan'i Egypta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo, Sifra no anarany anankiray ary Po no anarany anankiray. Ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo nareo ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vonohy fa razavavy kosa dia velomy. Nefa natahoran'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao arak'izay nolazain'ny mpanjakan'i Egypta taminy fa novelomin'ny ihany ny zazalahy. Dia napaka mpampivelona ny mpanjakan'i Egypta ka nona taminy hoe nahoana nanao izany zavatra izany anareo ka novelominareo ihany ny zazalahy? Fa io ny mpampivelona tamin'ny Farao. Tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptianina ny vehivavy Hebreo fa matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy. Dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary nihamaro sy nianahiry indrindra ny olona. Ary tamin'izany indrindra natahoran'Andriamanitra ny mpampivelona dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mampatsiaro antsika tantaran'ny Pinocchio ity tantara ity. Pinocchio izay angano na dessin animé efa be dia be na boky maro no ahitantsika azy. Fa tany amin'ny taona 1920 tany ity anganon'ny Pinocchio ity nosoratan'ilay italiana antsoiny hoe Carlo Collodi, izay nisy an'ilay rangapanao asa tanana mpanao sary sikotra antsoina hoe Geppetto, dia nanamboatra kisendrasendra moa zany no nitenenan'ilay hazo dia lasa nisy an'ilay sary karazana marionnette. Dia tantaran'ny Pinocchio moa zany rehefa tonga olona izy dia tadiditsika tsara fa isaky ny mandainga izy dia mialava ny orony. Ary saika nampianarana ny ankizy mba tsy handainga hoe fantatra foana ange raha vao mandainga. Satria isaky ny nandainga Pinocchio dia nialava ny orony. Dia lesona nampitaina tamintsika ankizy zany tamin'ny fony ankizy ny hoe raha mbola mandainga ianao dia zao tsy maintsy fantatra foana, hita eo amin'ny paozinao io, hita amin'ny oronao io ny fa mandainga. Eto amin'ity tantara ity dia mampieritreritra ilay tantara satria Farao zany dia nanery nanteny tamin'ny mpampivelona Egyptiana, tamin'ny mpampivelona Hebreo zany hoe ireo mpampiteraka zany dia tena manao hoe zao noho izy raha ohatra ka lany zanaky ny zazateraka dia vonohy, fa raha vavy dia velao velona. Dia gaga Farao fa mbola misy zazalahy teraka ihany, misy zazalahy teraka ihany, misy zazalahy velona ihany. Dia nampiantso an'ireo mpampivelona izy manao hoe fa nahoana kay mbola misy zazalahy velona ihany nefa niteneniko ianareo fa vonohy raha zazalahy. Dia hoy eto mpampivelona anankiroa i Sifra sy Po zany niteny hoe ka eo izy ilay nandainga raha jerena amin'ny fomba fijerintsika hoe ka zao ange alohan'ny hatongavana ihany dia efa velona efa velona le zaza, efa teraka le zazalahy dia sarotra be zany ny mamono zaza efa eny ampifondreniny. Tsika manao hoe isan'ny toetra ampianarina ny ankizy, ampianarina antsika maharatsy ny mandainga, ratsy ny mandainga. Ary fantatsika fa amin'izao andro antsika izao dia manimba ny tontolo iainana isan'andro ny lainga. Manomboka any amin'ny lafiny moraly io, simba ny fifandraisan'ny olona noho ny lainga, manomboka any amin'ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona io, ary mety miatraika mihitsy ara hatrany amin'ny sehatra maro samihafa, amin'ny politika. Dia saika mazava moa zany raha ohatra ka mianatra ny fampianaran'ny Machiavel sy ireo mpanao politika maro dia ny politika nge dia karazana fahaizana mandainga mihitsy. Na amin'ny ekônomia aza hitantsika fa misy karazan-javatra
ataontsika hoe tsy tena izy, andaingana, marika tsy tena izy, zavatra tsy tena izy. Any Chine de misy fomba fiteny tsy ny hoe shanzay, rehefa ny sinoa miteny hoe shanzay a de karazanrazana contrefaçon zany hoe zavatra fitaka zany. Amin'ny efapolo isanjato ny entana fitaka eto ambonin'ny tany dia shanzay, zany hoe vita alatahaka tsy isy BDP hitantsika maro isan-karazany. Eto Madagasikara moa de feno maneran-tany be dia be feno na telefony io hitantsika fa tao anatiny antsony hoe shanzay tany dia ireny karazan-drazany de telefona isan-karazany reny a, Kiomisa, Kioma, zay hitantsika be dia be na midy iny eny tsena isan-karazany a, marika isan-karazany a, na Nike, kiraro, akanjo, isan-karazany zay ao anatiny antsony hoe shanzay. Isika miteny hoe na eo amy lafiny ekônomia io, na amy lafiny politika io, na amy lafiny sosialy io, zany hoe fifandraisan'ny olona, na sosietaly io, de be dia be ny zavatra ahitantsika hoe manimba ny lainga, mandrava zavatra ary manakorotan-javatra ny lainga. Eto nefa dia tsara ny azavaina, nandainga marina tokoa ve reto mpapivelona reto? Raha ohatra ka niteny tamin'ny Farao manao hoe ka zao ange alohan'ny atokavan'lay alohan'ny atokavanay ihany am'le toerana aterahan'lay vehivavy dia efa teraka lay zazana satria matanjaka be izy, matanjaka tokoa ve ny Hebreo, matanjaka tokoa ve zany zanak'Israely fa dia nandainga tamin'ny Farao izy ohatra ka jerena amin'io, fa tena lainga tokoa ve le izy? Raha ohatra ka mijery tsika mamantatra etony de mijery ny fomba fisainan'ny olona tany amin'ny antiquité, tsy hoe mijery fotsiny amin'ny lafiny hoe ny baiboly, satria ny baiboly dia manazava amitsika ny testamenta taloha, manao hoe aza manao vavolombelona mandainga hanameloko any namanao. Aty amin'ny filazantsara isika, aty amin'ny ataontsika hoe fijerin'ny Paoly a, Paoly no miteny manao hoe aoka samy ilaza marina amin'ny namany avy. De efa hita ireo efa toe-tsaina samy hafa ireo. Aty avampitolan'ny antiquité de manao hoe aza manao vavolombelona mandainga, marina fa misy ihany aty amin'ny didy manao hoe aza mandainga. Fa aty amin'ny testamenta vaovao izy a dia manao hoe aoka samy ilaza ny marina amin'ny namany avy. Satria filôzofia samihafa ireo, filôzofia samihafa mihitsy ny filozofian'ny antiquité an'ny testamenta taloha sy ny antiquité ataoko hoe ty amin'ny vanim-potoanan'ny stoïcianina, satria ny stoïcianina zay nisy andro Paoly sy ny namana dia hafa mihitsy ny fomba fijeriny. Ka raha ohatra ka manazava ity isika dia tsara ihany ny ijerena reto olona reto sy frasy poa zany hoe tena nandainga marina tokoa ve izy, tsika rehetra de miara-manaiky fa ratsy ny lainga ary manimba zavatra ny lainga ary manakorotany-javatra ny lainga, pozina ny lainga ary zao zavatra hitantsika rehetra eo de zao tena be dia be ny simba ny lainga. Raha ohatra ka mbola mijery tsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny ataontsika hoe amin'ny lafin'ny psikôlôzia dia tena misy zany aretina mihitsy, misy karazan'olona tena areti-tsaina mihitsy ny lainga. Misy olona zany tena hoe tena mpandainga ary dia ao anatiny antsoina hoe trouble de personnalité. Ny olona mpandainga de matetika na ny olona rehefa mandainga lava dia olona manana fikorotanana amin'ny lafiny personnalité. Mety ho lasa ohatra hoe miseho amin'ny endrika anankiroa io, mety ohatra hoe antisocial izy, na koa mety tena mihitsy hoe tena hoe misy ny antsoina hoe trouble de personnalité narcissique, zany hoe tena efa anatiny ohatra karazan-drazana mégalomanie, zany hoe tena hafahafa be fa olona manana fikorotana-tsaina, olona tsy azo raha-monina sy ny sisa rehetra zay hitantsika fa mitrango eto ambonin'ny tany tamina fifidianana ara-politika maro dia hitantsika fa teto ambonin'ny tany am'izao andro antsika eto ambonin'ny tany dia misy karazan'olona tena hoe manana trouble de personnalité antisocial sy tena narcissique mihitsy hitantsika andavanandro eo. Ohatsy manao hoe raha ohatra ka mijery itony bokin'ny Exodus tantaran'izy mirahavavy reny tsika de hoe tena nandainga marina tokoa ve izy? Nefa itsika ampianarina hatramin'ny angan'ny Pinocchio fa
tsy azo atao mihitsy ny mandainga fa tsy maintsy fantatra foana zay mpandainga hiteny ohatra ka somary mitodika amy tantarany ataontsika hoe ny toetsaina na ny tantarany fomba fijery isika de mahita fa be de be ireo karazam-pampianarana izay tamin'ny vanim-potoanany antikité ny resaka momban'ny momba ny antsoina hoe lainga na ny fandaingana ny resaka an'izany ireo filôzofy maro ireo rain'ny fiangonana sahala amin'ny ataovy hoe ry Chrysostome ny resaka ry Origène Clément d'Alexandrie be de be ny asasoratra reo olona reo izay miresaka momban'ny lainga sy ny mpandainga sy ny maharatsy ny lainga sy ny hoe misy koa nefa lainga izay karazan-drazany ataontsika hoe eken'reo rain'ny fiangonana ireo fa izay tena ny resaka lainga betsaka indrindra nandalina ny lainga moa zany marinamarina koa nanazava sy nanao teolojian'ny lainga betsaka indrindra dia Chrysostome Augustin Saint Augustin tena nanoratra boky nandalina lava be mihitsy momba ny hoe ny lainga inona moa ny atao hoe lainga ary inona ny maharatsy ny lainga boky anakiroa lehibe no soratany de ilay Demandation ndray de anankiray Contra Mandatium ireo boky reo de matevina zay nanoratany Augustin momba ny atao hoe lainga ratsy ny lainga ozy inona ny atao hoe lainga azo atao ve ny mandainga ao anatin'izy io ohatra ka mamaky anio isika de misy karazana lainga valo ho Saint Augustin izay ataon'ny olona eto ambonin'ny tany karazana lainga valo dia ireo karazana lainga valo reo dia matevina be moa le boky tsy vitatsika ny tanisa azy lava satria atakaratsika lay hoe mandainga ve sa tsy mandainga ireto olona voalaza atao amin'ny antikité ny testamenta taloha reto hoe mandainga ve sifrasy mandainga ve ipoa amin'ny tantara ty raha jerena amin'ny fomba fijerin'ny olona tamin'ny fotoan'androny fa tsy jerena amin'ny fomba fijerintsika zao ihany dia Saint Augustin manao hoe misy karazana lainga voalohany dia ny ataontsika hoe mandatia blasphema natsoina hoe mandatia blasphema dia lainga atao amin'Andriamanitra lainga atao amin'Andriamanitra ary io ny lainga zava-doza indrindra ho Saint Augustin ny lainga atao amin'Andriamanitra ary io tsy hoe notovozon'ny Augustin tao natao soatra masina ihany satria hitatsika ohatra hoe Ananias sy Safira nandainga teo anatren'Andriamanitra mandatia blasphema ary tsy izy ihany fa ohatra koa hoe Ikaina ohatra mandatia blasphema nandainga tamin'Andriamanitra hoe tsitako ny rahalahiko tsitako ny alehany apela nefa novonoina izy mandatia blasphema de be ho Saint Augustin lainga tao amin'Andriamanitra zay io lainga ratsy indrindra ary tsy hoe Augustin ihany ny teny hoe ratsy ny mandatia blasphema fa nay Platon azy nalainy Augustin tao anatin'ny filozofia ny Platon io ny hoe Platon koa de nyteny fa ny lainga faratapony indrindra manimba ny olona indrindra de ny lainga tao amin'Andriamanitra mandainga amin'Andriamanitra fa karazana lainga faharoa i Saint Augustin dia ny lainga ataontsika hoe lainga manimba olona lainga manimba fiainan'olona zany hoe lainga manimba fifandraisana amin'olona manakorotana fiainan'olona io de niombonany amin'ireo Platon koa de ny tenany fa niombonany tamin'ry reo rain'ny fiangonana tao alohany na tahak'izany hoe misy any lainga zay tena atao mihitsy hoe manimba fiainan'olona io le ambaran'ny baiboly hoe manaova volombelona mandaingy zavatra tsisy nefa tenenina zavatra nahitarina na zavatra foronina na koa hoe zavatra tsy misy akory atao mba animbana fiainan'olona amin'ny teny malagasy izy de hoe fitaka tena fitahana le olona na koa pitehina le olona amina zavatra tsy marina dia io Saint Augustin de karazana lainga tena mahatsiravina mihitsy fa ny karazana lainga fahatelo dia ilay ataony hoe lainga inona re zany lainga
lainga ohatrany hoe lainga mandeha ho azy lainga mandeha ho azy izy a de nanavaka Auguste zany de nanavaka ny hoe mahasamihafa ny antsoina hoe mandaxa sy mantiansa. Mandaxa le teneny ty fahatelo ty hoe raha miteny frantsay vantara, zany hoe olona zay mandainga fa tsy mandainga hoe manimba fiainan'olona fa mandainga mamoron-javatra fotsiny, mamoron-javatra tsy misy ohatra hoe manao mampiomehy olona na mamorona zavatra fomba fitaova antiquité ohatra de misy zany hoe mandaxa, zany hoe karazan'olona manala amoamo, karazan'olona mamoroporona zavatra de iny antsoina hoe mandaxa. Zany hoe tsy milaza zavatra izy anapotika fiainan'olona fa mety milazalaza ny tenany eo izy na totsika hoe vantara na inona koa re zany hoe hableur, zany hoe olona milaza mety ho karazan-drazana mamoroporon-javatra de mba te ho hita na mety zavatra mety hoe foron'ny sainy fotsiny eo le izy dia iny a tsy dia tenenin'ny Saint Augustin loatra hoe teneniny hoe lainga ihany fa mety mety hoe ho fitezanana tahaka zany na ampomezana, iny zany a tsy de tena teneniny hoe ratsy loatra. Dia misy a lay karazan-drazana indray a lay fahaefatra lay misy karazany fahaefatra fa ity karazana fahaefatra ty de mbola be de be ndray misy zanakarazany be de be de nataony hoe mensonge honnête. Io a de nalainy kio tam'lay tam'y fampianaran'ny Platon hoe noble mensonge, zany hoe io le nadikany matetika hoe lainga masina, hoe lainga masina. Ndray maka tavaresaka tamina mpanao asa tanana mpanao trano dia izy katolika dia nazava izy tsotronoko le pretra nampianatra azy hoe tena nampianarina mihitsy ozy izy tao aminay pastera fa misy ny lainga masina nga tsisy zany lainga masina zany pastera fa raha baiboly ny ohatrany hoe misy lainga masina hoe tena tsy zato hoe lainga masina tena tsy hoe masina loatra fa io le tenenin'ny Saint Augustin hoe mensonge honnête na ny tenenin'ny Platon noble mensonge, zany hoe mety ho mandainga le olona ho fiarovan'ny tenany, ho fiarovan'ny tenany amin'ny jiolahy ohatra na fiarovan'ny tenany amin'ny ao amin'ny bokin'ny Samuel voalohany toko fahasivy amby folo andiny faha amby folo fito amby folo de misy an'ny Mikala ohatra zay zanaky Davida zay zanaky Saoly dia miaro an Davida hitantsika ao amin'ny Samuel voalohany toko fahasivy ambin'ny folo io reny lay hoe noble mensonge, zany hoe ho fiarovan'ny tenany na fiarovan'ny hafa na fiarovan'ny de iny le tenenitsika hoe lainga masina hoe misy lainga masina ve hoe azo atao zany kay mandainga raha ohatra ka misy fitrangan-javatra tahaka ny ahoana mo ohatra hoe miaro voninahitry olona ianao na tahaka zany ho Saint Augustin. Zany hoe tiana tenenina hoe efa be de be reo asa soratra sy reo fikarohana zay tena nandinihin'ny olona momba ny antsoina hoe lainga. Tamin'ity vanim-potoanan'ny vanim-potoanan'ny Covid farany teo de tena nisy mpianatra filozofia anankiray any amin'ny université any Lille any izy antsoina hoe Antoine Grandjean, izay namerina mihitsy namaky ny filozofia any Kant satria Kant mantsy dia olona ataontsika hoe olona karena, olona manana fotom-pisainana enjana be na mahitsy be Kant, ary i Kant dia isan'ny tsy manaiky mihitsy ny antsoina hoe lainga. Kant de nanazava manao hoe devoir, tena adidy ny olom-pirenena rehetra ny milaza ny marina, adidin'ny olom-banona hoy Kant ny milaza ny marina. Kanefa tamin'ity olana momba ny Covid ty zany dia be de be ny olona zay hitan'ity filozofy ity Antoine frantsay izy Antoine Grandjean de nanazava hoe misy fotoana ndraindray ny olona dia mandainga noho ny antony maro samihafa. Hitantsika fa be de be ny zavatra nitranga lainga isan-karazany na lainga ve karazan-drazana fidifidifiny isan-karazany nataon'ny olona nandritra ny Covid ka nametrahany ty filozofy ty hoe ahoana noaran'ny toetrandro fe ny filozofia ny Kant satsy satria misy fotoana ozy dia to ilaina ihany le mandainga, ilaina ihany le mandainga ary ny ainan'ny olona
hoe laingalainga madinidinika nandritra ny vanim-potoanany covid teto ambonin'ny tany be de be mono tany angletera tsarotsika tsara momba ny rarahany Boris Johnson sy ny sisa rehetra zany hoe ohatrany totrany ny ainany olona rehetra tao niariary mihitsy ity filozofy ity fa ny olona rehetra de ohatry mimpandainga tao anatin'ny vanim-potoanany covid ny akabeazany mosy ao anatin'lay sasotra zay nataony ka ahoana ny filozofia any Kant ny tam'zany toe-javatra rehetra zany dia izy kosa rehefa nanao fekefitra izy de manao hoe tsia tsy mandainga ny olona na dia raha jerena ny filozofia any Kant rehefa tsy manimba ny fiainan'ny hafa tsy manimba ny fiainan'ny hafa tsy mandrava ny fiainan'ny hafa fa miaro ny tenany dia azo lazaina hoe na koa terena ho izy raha ohatra ka terena koa ny olona ka terena animba ny fiainan'olona kanefa ny tsy manao zany izy fa mandainga mba tsy hanimbany ny fiainany olona na mandainga izy na terena hanao zavatra izy kanefa ny animba fiainan'olona izy terena zany ohatra dia kanefa izy mandainga mba iarovany ilay olona de zao tsy mandainga izy raha jerena ny filozofia any Kant raha ohatra zany ka jerena ny avako malala izany rehetra zany dia jerena am'ty boky ny Exodus ity de zao na ny filozofia any Kant zay iainantsika ny vanim-potoana ankehitriny na amin'ny teolojiany Saint Augustin zay nivaofy momba ny antsoina hoe mandainga de zao tsy mandainga akory ireto vehivavy anakiroa reto tsy mandainga izy na dia niteny tamin'ny Farao ary izy manao hoe ka le zazany ka le vehivavy egyptiana nge malemy ny vehivavy hebreo matanjaka tahaka tsy tahaka ny vehivavy egyptiana ka dia afaka fo dia rehefa tonga any zay dia efa velona lay zazalahy efa teraka ny zazalahy hafa tsy tsotrany ohatran'enareo egyptiana dia raha jerena amin'ny vanim-potoanany antiquité zany raha tena jerena tamin'ny tontolo nretolo reto izao tsy nandainga izy ny antsoina hoe mandainga tsinona tam'izany fotoana zany jerena am'ty de ny hoe milaza zavatra mba hanimbana fiainan'olona milaza zavatra mba hanapitena fiainan'olona noho zany de zao tsy nandainga reto olona reto azay mahatonga azy hoe sitrak'Andriamanitra indrindra izy de nasian'Andriamanitra soa ireto mpampivelona ireto raha afaka malala inona zany ny zava-dehibe eto inona ny tena zava-dehibe ka nahatonga n'Andriamanitra nanisy zo lay fidifidifiny reto vehivavy reto ve sany inona zavatra anakiroa na telo voalohany indrindra de zao zava-dehibe ambony indrindra tamin'Andriamanitra ny aina zava-dehibe tamin'Andriamanitra ny aina izay manavitra aina de izao zany tena isan'ny adidy rahatray mantsy misy olona manoloana ny ka de ny marina ihany de zao zana baiko ny azoko ty ny aty efa baiko ka dia de efa baiko efa ndraisantsika teto nray maka na filozofy antsoina hoe Hannah Arendt izay filozofia amerikana journaliste amerikana nanatrika an'lay fitsarana ny jios any Israela aty am'y taona enimpolo izay tsika nanao hoe ilay jios ilay allemand zany dia notsaraina tany amin'ny tany Israel dia nanao ka niange baiko hoe niary efa baiko de baiko saingy eto de zao tsy nieritreritra mihitsy reto mpampivelona reto hoe satria baiko ny Farao ty dia tsy mampanina na de vonoina aza tsy mampanina de mamono olona aza tsy mampanina na de mandripaka olona aza satria niary ty baiko de eto Andriamanitra de tena mameteorina mihitsy manao hoe ny aina aloha vao ny baiko misy zavatra zany zay tsy azonao atao satria hoe baiko io fa ny aina dia an'Andriamanitra misy zavatra tsy azony olombelona atao mihitsy tsy azo mpanompon'Andriamanitra atao mihitsy rehefa mamono olona na manimba fiainan'olona na baiko azy io de tsy azo atao zany tsy azo ny mpanompon'Andriamanitra atao mihitsy ny hoe manimba fiainan'olona mandrava fiainan'olona mandrava ny planin'Andriamanitra satria misy planin'Andriamanitra ao anatin'ny zavaboary misy planin'Andriamanitra ao amin'ny fiarahamonina misy lamina napetrak'Andriamanitra ao amin'ny fiarahamonina hoe ny zaza de tokony ho velomina ny adidin'ny mpampivelona de mamelona fa tsy mamono ny adidin'ny mpampivelona de mikarakara fa tsy mandrava misy planin'Andriamanitra tahaka izay ka raha ohatra ka mandrava zay planin'Andriamanitra izay
mandrava zay efa ataontsika hoe lôjika napetraky ny saotra masina zay de zao na de baiko aza de zao tsy azo atao ary de ireto vehivavy reto zany de nametraka ny aina sy ny planin'Andriamanitra ho ambony noho ny fahefan'olombelona ary dia izay no mahatonga hoe tsy nandainga izy satria nametraka sotoavina ny sotoavin'Andriamanitra ho ambony lavitra noho ny fahefan'olombelona fa ny faharoa zay olana etika lehibe faharoa ny vahany ity exodosy ty de zao koa manao hoe ny tenin'Andriamanitra sa ny sitrapon'Andriamanitra sa ny sitrapon'ny olona ty moa tena lafy ny ara-panahy hoe de zao noho izy raha mifanohitra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapon'ny olona de zao ny sitrapon'Andriamanitra ny voalohany mety hifanohatra zany nandray ao anatin'ny fiainantsika de zao raha ohatra ka tsy maintsy misafidy ianao de zao ny sitrapon'Andriamanitra aloha dia eto reto olona reto de nitady hevitra izy mba tsy hoe nanao hitsiny fotsiny dia antikité tsika ho eto dia izy zany tsy niteny tamin'ny Farao ka de zao noho izy ry Farao zay baikanao tsy raharahanay fa zao noho izy ny an'Andriamanitra aloha nataonay voalohany ka de zao tsy zay loatra tsy nilahady tamin'ny Farao izy tsy lahady tamin'ny Farao izy tsy nandaingitra na ny saotra masina fa zao fotsiny ny an'Andriamanitra nataony aloha rehefa ko malala zava-dehibe ny ananatsika zany hoe ny finoana aloha vo ny etika ary indraindray amaivantsika zay hoe zange mahana fifandraisana amin'Andriamanitra ary efa mahana fifandraisana amin'Andriamanitra mpanompoandriamanitra de zao zay an'Andriamanitra aloha nataoko voalohany indritra tsy amon'olona tsy ady eman'olona koa tsy nanangady tamin'ny Farao mihitsy zany etoreto vehivavy reto tsy nananganady tamin'ny Farao izy tsy niantsy an'ny Farao izy tsy nilavaniny tamin'ny Farao izy tsy name moral amin'ny Farao koa izy fa de zao noho izy ny sitrapon'Andriamanitra natsay ary ny zavatra fahatelo lehibe zay asehony ity andinitsotra masiny ity ka nahatonga an'Andriamanitra nakasitraka dia ilay fanajana lay maizy azy ny jiosy any zay ataontsika hoe mahana sotoavina lehibe de lehibe mihitsy ny amin'ny hoe zava-dehibe ny vanim-potoana ny antikité moa tsika eto ny hoe tsy hoe miteraka ihany tsy hoe fanajana aina ihany fa fanajana koa le hoe fitohizan'ny taranaka alefo sara an-tsaina hoe raha ohatra ka novonoiny sifra sy poa daholy ny zazalahy rehetra de tapitra atao le tarangana de misy fotoana zany tapitra le tarangana de tarangana zany lay taranaka tsisy tsony de mazava ho azy fa mifarana teo zany lay tantarany jiosy ary izany re afaka malala de am'izao vanim-potoanany ataontsika hoe post modernité zao post modernisme am'izao vanim-potoanany filozofia transhumaniste izao dia betsaka ny karazan-javatra zay ataon'ny olombelona mba hahatonga ny taranaka ho tarangana treo hoe tsy misy tsony dia vola tapitra treo ny tarataka zany reo karazana momba ny fanambadiana ohatra ny hoe sanatriny zany ny hoe fanambadiany lahy sy ny lana ny vavy sy ny vavy ohatra ilana fitandremana fa mety mahatarangana ny taranaka zay mifanohitra aza jerena amy lafiny tsy tokony ho jerentsika amy lafiny hoe etika loatra le izy hoe fitondratena tsy zotro zay ny voalohany indrindra fa jerena tsara amy lafiny hoe mifarana treo zany satria ny lahy sy ny lana ny vavy sy ny vavy tsy afaka misy tarangana tsy afaka misy taranaka raha ohatra ka atao ve ny olona fito tapitrisy eto ambonin'ny tany dia misafidy an'izay tapitra atao zany lay tarangana atreo zany lay olombelona noho zany dia eto dia tena noajain'Andriamanitra mihitsy zay hoe fitohizany zay fitohizany taranaka zay ka anoherany manohitra reny izay karazan-javatra manimba ny fitohizan'ny taranaka ireny ary dia eto zany nakasitrahan'Andriamanitra ny fihetsiky reto mpanompon'Andriamanitra reto afaka malala enganenao tariny fanan'Andriamanitra zava-dehibe ny fiainatsika ny fahamarinana zava-dehibe zany amy lafiny moral ary tao manzantsika ratsy ny lainga na inona de zao ratsy ny lainga
ary tsy akasitran'Andriamanitra ny mpandainga. Ny devoly no tenenin' Jesosy hoe ray ny lainga ary ny zanaky ny devoly no mpandainga. Ny mpanompon'Andriamanitra kosa de zao nataon'Andriamanitra hanao ny marina ary mikaroka ny zavatra tsara mandrakariva mba hahasoa ny hafa ary miezaka koa manao zay iaina ny olona ny fifaliana eo amin'ny fiainana isan'andro. Zavako ny tompo le taridarana anao amin'ny fiainanao isan'andro ary anomeanao fahendrena amin'ny fahaiza miaina ho isan'ny mpanompon'Andriamanitra, milaza ny marina, manao ny marina, tsy mpanimba fiainan'olona, tsy mandrava fiainan'olona, tsy mamorona zavatra animbana fiainan'olona, tsy mandray baiko na mandray zavatra na de baiko aza animbana ny fiainan'ny hafa. Ivavaka sika tompo misaoranao zay nohony amin'ny tantaran'reto mpanompo vavinao reto zay nankasitrahanao satria nataonao fiasana teo am-pelantananao hiaro ary hitandrina sy hiaina ny fitiavana, tsy ho fitaovana fanimbana fa ho fitaovana manohy ny fahariana nataonao Andriamanitra. Meo fahaiza mitondra teny zay tompo, meo fahaiza mitondra teny zay ary meo fahazavan-tsaina satria le ratsy de fetsy ary miafina ao ambadiky ny lainga, miafina ao ambadiky ny endriky ivelany amin'ny atao hoe marina ka manjary miteraka fanimbana sy fandravana ny sitraponao sy ny planinao. Vavaka zay tompo, ny fanahinao masina zay fanahendry, fanahin'ny fahamarinana no mitarika any mandrakariva ahafantaranay ny sitraponao. De mivavaka zay tompo ho an'izao tontolo zao zay hanjakan'ny lainga. De va ao zao tontolo zao tompo mba ahatsiaro fa ao aminao ihany misy ny fahamarinana ary ny fahamarinana ao aminao de fahamarinana mampiorina, fahamarinana manasitrana, fahamarinana zay mahatonga fifaliana sy fiadanana, tsy fahamarinana mandrava fa fahamarinana mahary. Dia mivavaka zay tompo ho an'i Madagasikara, ho an'ny isa-tokantrano, ampianaro zahay mba ho tiany marina sy ho tiany fahamarinana ary hanao zava-dehibe ny fanajana ny olona, ny aina, ny fananan'ny olona, ny fananan'ny mpiarabelona, ny haja mamboninahany ary ampianaro zay mba samy hitandrina ny namana iafy. Dia mivavaka zay tompo ho an'ny fanabeazana ataony atokantrano rehetra any, fanabeazana ataony an-tsekoly rehetra any mba hitaizana olombanona, hitaizana malagasy manana zay maizy azy ka tiany marina. De mitoera aminay Jesosy fa ianao le fahamarinana, mitoera aminay Jesosy ianao le fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.